Zay zany, efa milamina zany mombamomba ny raha rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Dia tokony hangina amin'izay zany tsika rehetra ao amin'ny Facebook ao. Satria be loatra ilay resakantsika ao. Maro ny resadresaka ataonareo ao. Sady eto koa zao dia mamaly an'io fanontanianareo io hoe milevina, nandositra pôlisy, nandositra zandarma, nandositra miaramila. Marobe zany ilay taim-bavanareo anatin'ny Facebook ao. Eto dia mampahafantatry nareo fa zaho zany tsy milefa ary tsy misitrika zany. Ny antony dia zao, ino moa ilefasako io? Zanako miaramila, zandarma, pôlisy, firy zanako lehibe ny miaramila ao, lehibe ny zandarma. Ary zao hitanao koa ny escortena, misy escorte anakay aby ireo zanako rehetrarehetra reo. Ka sao dia anao mieritreritra hoe milefa zandarma, milefa pôlisy, tsy marina zany. Satria zanako daholo reo. Ary zao hitanao escortena zareo foana san'andro san'andro. Zaho tsy milefa zany, fa indrena ny ahy zany, zaho tsy tia maly ilay tapatapabe nareo anatin'ny Facebook. Ka eto zany dia milaza aminareo fa efa milamina ny raha rehetrarehetra ka ajanona amin'izay io tapatapabe nareo. Janona io resadresaka be ao hoe milefa tsy misitrika io. Fa tsy misitrika zany zaho. Ino raha isitrihako? Zanako daholo mpiasa tribinaly aby, firy zanako procureur, firy ny procureur regny avocat miaraka amiko, firy. Zao hitanao koa ny firenena matanjaka firy miara-miasa amiko. Firenena matanjaka anankiroa zao ny mpamoana sady sponsorko amin'izao fotoana izao. Ary matoa zao milatsaka filoham-pirenena matanjaka zao hitanao io. Ary be dia be ny artista miaraka amiko. Firy artista malaza miaraka amiko amin'izao fotoana izao. Ka ajanona ilay resaka taimbava fa tsy fety. Andao ifanohana iaraiady hanavotana ny firenena. Ary eto koa dia mamaly resaka hoe maty e, velona e, maty e, velona. Tsy hitako izay dikany.